Vaovao hafa kosa indray dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly ny fifaninanana azahoana ny antsoina hoe agrégation izay nitanterahana teny anivon'ny INSPC Mahamasina. Ny ministra ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministra ny fampianarana ambony no tazana nanome voninahitra izany fotoana izany. Miisa 7 ireo dokotera no tonga amin'izao dingana izao ka miatrika ny fifaninanana azahoana ny agrégation en médecine humaine na ihany koa ny agrégation en odontostomatologie. Tamin'ny taona 7 moa dia niisa 2 ireo voaray ary tamin'ny taona 1 dia niisa 5 izy ireo. Lava ny lalana izorana mba azahoana izany agrégation izany ary amantonany ihany koa ny fianarana ho mpitsabo raha ny fanamariana izay noety ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Timo zany misy an'ilay concours d'agrégation ty dia ohatran'itony zany dia ataontsika hoe ny olona izay nanao ny concours d'agrégation io zao dia efa ny bac plus 16 zareo, zany hoe efa 9 taona any ho any izy nianatra après ny bacany zany. Dia izany mihitsy ao anaty izany famolavolana ela be any amin'ny toeram-pampianarana ambony sy any amin'ny hôpitaly maro samihafa dia lasa mba manana toetra ataontsika mba mety miafaka angamba ilay mpianatra dokotera satria ny mahasamihafa ny mpianatra hafa sy ny mpianatra dokotera nge dia lalao aina ny dokotera, aina ny lalaofina, dia izay angamba mety mahasamihafa azy. Nasongady ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika kosa ny fanamby hotratrarina ho an'ny departementa izay sahaniny izay mitana andraikitra lehibe eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Fanamby macro aloha zany jerena dia hoe ny fampianarana ambony sy fikarohana siantifika dia manaraka any ao anatiny izay ao anatiny pese hoe politique générale de l'État hoe mba ho acteur de développement zany io fampianarana ambony sy fikarohana siantifika io ka reo mpianatra ao anatiny izay ka ny androany moa zany dia hoe voakasika manokana ny mpianatra médecine sy reto professeur izay manala ny manao concours reto. Mariana fa mifarana raha-pitso ny fifaninanana azahoana ny agrégation ka ireo voaray dia horaisiny filoham-pirenena Razonary Mampianina raha-pitso ariva ihany eny amin'ny lapam-panjakana eny Iavoloha.